Liminapila ho iavimana filohan'ny fikambanana Krisida. Ity filoha izay nijova volombelona nanoloana ny solontenan'ny SADC tetsy Akorondrano ka nanao tatitra tamin'ny mpanao gazety ny vokatry ny fionana. Zay moa zany dia naporisika ny SADC koa hoe mandehana anareo eny atsimo ady amin'ny tany hoany fa tsy mety aminay zanaky nylay faritra koa zahay ihany amin'ny faritra zany fiarahamonina tsy misy mpitandro filaminana zany. Zay miaro ny vahoaka satria natao hiaro ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana zany hoe zany raha ny dahalo hamono vahoaka ka lasa ny dahalo indray zany no hanana ny atao hoe zon'olombelona hafahafa aminay zay. Zay moa zany rehefa niady hevitra teo dia zareo zany ny ato amin'ny bureau SADC dia vonina tokoa zareo fa hiara-miasa amin'ny gouvernemanta malagasy hitady ny rafitra sy ny fomba rehetra hahitana vahaolana amin'io resaka tsy fandriam-pahalemana any atsimo. Angatahan'ity fikambanana ity ny hanohizana ny fampandriam-pahalemana amin'iny faritra atsimo iny.